misaotra ny Roly Mercia ary miarabanao sy miaraba ny mpiheno ny radio Free FM amin'izao maraina zao sy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo zay afaka manaraka ny fandarany ity. Mandalo kiondalana ny firenena malagasy sy ny malagasy ao aminy romboroapolo tapitrisa amin'izao fotoana zao. Mandalo kiondalana satria hijanona sy hipetraka amin'ny diary sy ny tantaran'ity Madagasikara ity ny zavatra miseho ao amin'ny Assemblée nationale ao. Ny zavatra miseho ao dia tsotra. Tofoka sy leo tanteraka ny vahoaka amin'ny fampanantenana poakaty, amin'ny fijaliana, amin'ny fanararaotapahefana, amin'ny tsindrio fakely, amin'ny délestage sy ny maro hafa, ka mampitondra teny anay solombavam-bahoaka maro anisa ao amin'io antemeram-pirenena io fa tsy mahazaka an'izany tsony ary tsy matoky tsony ny filohany repoblika amin'izao fotoana izao. Koa noresinay ny adidy, noresinay ny andraikitra araky ny fahefana nomeny lalampanorenana anay ao amin'ny article 131 alinéa 2 zay miteny fa ny Assemblée nationale dia afaka miapanga ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny majorité de 2/3 ny mpikambana ao aminy. Zany hoe io zavatra misy amin'izao fotoana zao io dia manaraka tanteraka antsakany sy andavany ny lalam-panorenana ary voalaza koa amin'ny andininy faha 7/20 amin'ny zato amin'ny lalam-panorenana ihany alinéa 2 dia mivaky toy izao vakiko le izy de hoazavaiko hoe en ce qui concerne le président de la République, exceptionnellement, l'instance compétente est la Haute Cour constitutionnelle qui serait autorisée à prendre les sanctions qu'aurait pu prendre la Haute Cour de justice si elle était installée. Fatatsika mo fa mbola tsy installé ni Haute Cour de justice dia ni HCC zany no handray antanana no nanaterana nampiandraketina anti musana accusation na ny fiampangana dikan'io déchéance zay natao io. Dikan'izany mazava fa ara-dalàna tanteraka io zavatra natao ny député maro anisa ao amin'ny Assemblée nationale io ary feom-bahoaka tanteraka no entinay amin'izao fotoana zao anaovana an'ity resaka déchéance ty. Laza reo fa feom-bahoaka araky ny teniko moa tamin'ny teny enjana mahery namiravirano ny filoham-pirenena anareo zany satria anao anisany morona sy ny fidy aniny ataotsika hoe taratasy sy fanenjehana fiampangana ny filoham-pirenena iny. Milaza izy fotrany hoe tsy ny zany angaozy no safidiana ny vahoaka nandreo député reo hoe andana aongany ny filoham-pirenena. Ahoana ny hevitra anao am'izay? Voalohany indrindra raha mahakasika ny resaky ny filoham-pirenena omaly iny dia tena mampalahelo ary mampihorohoram-po anaty mampitehitomany indraindray hoe raha olona atao hoe ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena zay nitohanany tena tamin'izany fotoana zany no mahatafavoaka teny ohatrany reny dia torotoro tokoa ny fo. Zay ngamba ny atao hoe sokinanany bato tapidala-kale ka lasa miakatra any amin'ny tsy tokony ho izy ny zavatra tokony ho tenenina
amiko raha mitady an'izany hoe araky ny teniny hoe mila olony fihavanana aho, mila stabilité eto amin'ny tany sy ny firenena, tsy tokony reny ny discours noentina. Fanambaninanay tanteraka, fanaovana tsinotsinona ny député. Zahay raha zahay ao mapara aloha dia efa nanohitra hatramin'ny voalohany zany resaka 4-4 zany. Tsy tombontsoanay no tadiavina ao anatin'io assemblée io. Manaraka an'izay efa tsy antsony le resaka. Ny député efa nionona amin'izany tsy fahazoana 4-4 zany na ireo tsy nanaraka anay hatramin'ny voalohany aza. Fa faux débat le nataon'ny filoham-pirenena omaly. Tsy izy mihitsiny zany. Aiza ao anatin'ny constitution no misy resaka 4-4. Resaka constitution ny ampanganay anazy. Nanaovana mise en accusation ny filoham-pirenena eny amin'ny HCC. Tsy nisy mivalinina ny ray ara. Tsy nandalovana resaka korina ny ray ara. Ao izy hoe intérêt nareo député no natao ao. Ambanina zahay satria marina ny anazy. Izy mpampianatra teo aloha, mpampianatra tena amin'ny SKE teo aloha. Am'izao izy mahavoavity 4-4 BDB zay ilany na izato na ny arivo. Marina izy raha manambany anay ohatran'izany tsy maninona ekenay ampanetretena zany andremony tofilo. Fa zao fotsiny fa maninona ianao lalàna avy aiza satria matoy ianao ataonay mise en accusation zany, apetrakinay amin'ny fitsarana zay atao hoe haute cour constitutionnelle, dia efa mitranché hatrany ianao, efa mitranché sahady ianao mialoha ny raha-pitsarana. Matoa zany olona zany accusevanao ary io juridiction io no afaka mitsara azy. Dikan'izay tokony farafaratriny izy manao mémoire en défense any amin'ny ACC. Mbola tsy mandeha akory anie le ACC de efa mitabataba amin'ny filoha mbola tsy mitsara akory. Mbola tsy namoaka ny teniny akory ny ACC de efa mitabataba amin'ny filoha. Fa inona mahatonga an'izany? Mbola fanitsakitsahana ny olona lampanorenana io ihany koa zany zavatra zany. Midika miteny reny teny nomaly reny fa aty aposiko olony tendreko daholo anie ny HCC. Aty aposiko io HCC io ka mangina nareo. Fa rehefa vita io fitorinareo tsy ravanareo de ho ravaiko nareo. Tsy ravanareo zaho de ho ravaiko nareo. Zay ny dikan'le teny omaly. Mody fampandriana gisan'ny député fotsiny iny. Mody fampandriana gisan'ny vahoaka fotsiny satria mise en accusation ny filoham-pirenena. De tsy miady didim-pitarana akory izy fa tonga de mametraka hoe zao ny tena izy amity. Ary hampianariko nareo. Ka hoy izy zao amin'ny filoham-pirenena hoe Monsieur le Président, miangavy anao ao fa raha zahay maro anisa ao amin'ny antemeram-pirenena nanao soniany déchéance-nao no tianao hampianarina. De zahay mametraka ny tenanay hoe zahay no atao hoe contre-pouvoir. Fa ny député zay misy lokisy miaraka aminao, misolelaka aminao no ampianaro ilao expert avy any amin'ny tany tokony ianaranao any, avy any ivelany any, hampianatra azy reo ny asany. Fa izahay maro anisa nanao sonia de efa convaincu tompoko fa hitondra ny teny vahoaka manomboka eto, hitondra ny tarainy vahoaka manomboka eto, ary tsy anaiky tsony ny fisian'ny maty tsy maty manota eto amin'ny tany sy firenena sy mifanitsakitsahana ny lalam-panorenana ny fidin'ny vahoaka malagasy sy nanaovanao fianianana. Araka ny teninao tao zay tsapan'ny mpanao gazety ihany koa zay zavatra zay sy ny ampahan'olona marobe zany na eno an'iny resaka nataony iny hita mivandravandra fifa ny filoham-pirenena sahady no mipetraka eo amin'ny toerany fitsarana avy momba lalam-panorenana haute cour constitutionnelle ary mamelabelatra sy miteny ary milaza mihitsy fa tsy mitombona ilay fiampangana zay nataonareo. Izy tsy niditra mihitsy tamin'ny votoatin-draha raha fa tato amin'ny endrika forme no nresahany namorona resy zay tsy voafaritra ny lalàna mihitsy iny fa ianao moa no anamafy na andahany zany rehefa avy eo namorona ry izy hoe tsy manaraka mipaikady. Misy zavatra vitsivitsy ny teneny fa ny tena nanaitra ny tenako manokana de na le fomba fisafidianana reo zay le taratasy mpividianana tsy natao tao anaty valopy akory
de gaga ihany de nalaiko daholo ny constitution sy ny règlement intérieur ny antenimera-pirenena tsy misy faritra mazava ao zany hoe tsy maintsy bulletin de tsy maintsy atao anaty enveloppe zay vo ara-dalàna na zany naty zany tamin'ny izy ihany naniraka ny député sasatsasany zany nanongana nareo maro anisa mapara zay lany teo anivon'ny bromaharitry ny assemblée nationale tamin'ny fotoanandro tamin'izay fotoana zay tsy nisy valopy tsy nisy ina koa ny bulletin kanefa ny dia ny ekeny sy ny ekeny mpiaradia aminy hoe ara-dalàna ka marina teninao teo hoe efa tsapa fa izy mipetraka teo sahady eo amin'ny toeran'ny ACC ary indrindra efa namoaka sahady fa napahakevitra zay efa mazava be fa tsy hiditra any amin'ny ohatry ny meny toromarika zany ny haute cour constitutionnelle hoe aza miditra any votoatiny raharaha fa tonga de ataovy irrecevable fotsiny io fiampangana io raha ohatra tokoa ny ary ka zay zava-miseho ariny no toeriny ary tsy horaisin'ny fitondrana ny fitsarana avy ny lalam-panenana io taratasy fiampangana nataonareo araiky amin'ny 20 député amin'ny raiky amin'ny 20 io andramatoa Dinoka Roberto inona zany no ataonareo eo anivon'ny antenimera-pirenena misaotra iverenako kely lay fanazavana n'lay isana eo sy ny hoe lay fanaovana fanatanterahana n'lay fividiana n'lay processus zany hoe processus tsy transparent nataotao teny zareo no averiko eto hoe 20 ny olona absent ny olona tsy teo tsy tonga dikan'izay 330 ny olona tao raha 330 ny olona tao 9 zareo no nivoaka izy ka reo nivoaka reo de za mahay olona be de be tamireo no nandeha naka vola fotsiny tany amin'ny bâtiment C chambre 14 naka 10 millions d'ariary de niverina ny fidy tao ka tsotra ny any ny valiteniko vérifiable tsara ny authenticité n'lay 115 nanao sonia talohan'io fividianan'io ka rehefa vérifiable tsara lay authenticité ny signature azo jerena ao amin'ny assemblée nationale zany azo jerena ao aminay zany hoe iza siza doly reo olona nanao sonia reo mafantatra zahay fa tsy eto amin'ny onjapeo mihitsiny no hanalanay baraka ny namanay zay eritreretinay ary mbola tsoinay hiverina aty maronisa amizay fa efa tsisy manaradia efa vitsy de vitsy ny olona manaradia an'izany filoham-pirenena zany tsy ao amin'ny assemblée tsony fa na eto Madagasikara sy amin'ireo institution rehetrarehetra reo aza ka zahay zany mba mangataka hoe vérifiez-vous ny authenticité ny signature ny signataire ny lay lettre de déchéance natao io 115 io vérifiez-vous io de rehefa vérifiez-vanao io dia ho tenenina aminao koa iza nanao sonia tankoatrin'io malala olona be de be zahay nanao sonia tankoatrin'io ary misy numéro d'ordre ary hainay dolo numéro d'ordre le olona nivoaka niverina naka vola zay vola nalefa ny filoham-pirenena de nivoaka naka an'izay de niditra ndray mandeha nifidy tao amin'ny assemblée nationale de ny zavatra ray zany dia hoy za hoe voafitaka ihany ny filoham-pirenena voafitaka satria raha le olona miteny de hoe 5 sa 10 izy zareo zahay no nifidy tao ny olona nifidy tao filoham-pirenena nefa rehefa nanao déclaration normale tsy haiko na finiavana anambanimbany fotsiny zavatra nataon'ny député fa de niteny izy hoe 20 avy aiza io chiffre 20 hita amin'ny filoham-pirenena io le olona le alefany miatrika mpanao gazeterie aza mahita hoe 105 ny fidy tao olona nifidy tao raha 105 ny fidy tao
efatra ny nanda mbola lany foana nge zany le déchéance tao e fa le filoam-pirenena mihitsiny a no manamaivana ary tia manambany olona io foana ne mpitondra teto amintsika eto rehefa hiala izy a rehefa kaiky ny andro farany de mivaza olona ohatran'io ihany mivaza ho ito iliara mahay azay zahay zany efa fantatray fa raha zaho aloha tamin'ny plasiny a nataoko hoe zany 80 teneniny zany miala le efatra zay nanao tsia dikan'izany ane 80 moins 4 76 mbola majorité ny parlement tange zany raha za teo amin'ny toerany mihitsiny a de efa nametra mpialana nanajatena za fa tsy mbola hitady raisonnement zay tsy fantatra hoe aviaiza lengalenga aviaiza ahafahana miconforter indray ihany le seza sy mamitaka ary mipréhender sahady no mety ho fitsarany comme zay lay problème ny HCC le antanino tao hoe raha tsy manaiky an'io ny HCC a de inona nataonareo zahay aloha dia mifandray zay resaky zay am'le kabary ny filoam-pirenena omaly tsy nety niditra mihitsy zany tsy nety ny resaka mihitsy ny filoam-pirenena ny fond lay accusation natao aminy fa narirarirany any amin'ny problème chiffre sy problème na 4-4 problème matériel le izy le resaka fa efa tsy antsony fa hoy zahay hoe raha zao zavatra zao no mandeha ao amin'ny HCC ka sanatria ny HCC zay HCC efa nametraka hoe ny mandat nareo ane tsy mandat impératif fa mandat représentatif dikan'izay fantatry ny HCC tsara zany fa misy olo tenany vahoaka zahay ary miteny amin'ny anarany vahoaka zay ny dikany hoe mandat représentatif ny verdict na ny fitsarana voka-pitsarana avoaky ny HCC de tononona foana amin'ny anarany vahoaka malagasy ka asakasaky ny HCC raha sa amorona crise vaovao eto amin'ny tany sy ny firenena izy fa de ho raisinay vavolombelona ny vahoaka malagasy mihoatra ny zavatra ataon'io ary rehefa zay no hataony de hidina zahay ro solombavam-bahoaka maro anisa amin'ny antemperam-pirenena ny fidy nanometraka an'io déchéance io a hanao taditra ny amin'ny vahoaka ary am'izay fotoana zay a dia ny vahoaka no handray andraikitra avelana hitsara ary handray andraikitra amin'ny raharam-pirenena eto amin'ny tany sy ny république Madagasikara rehefa tsy handray ny andraikitry ny HCC zay ny zavatra hataonay namana Roli merci entitra raha zany valiteny ataonao zany de entitra ary mazava ary midika zany fa tsarakaraka ny ataontsika hoe teny ze tsy misy fifandraisany loatra tsisy cohérence oziny amin'ny teny frantsay nataon'ny filoham-pirenena omaly midika zany fa tsisy rahona hoe mandalo de isava zany fa na inona raha zay pitsarana ataon'ny fitsarana avy lalapanrenanao de atahorana zany ho mainty ny rahona mainty tateraka ny rahona eto ambony Madagasikara ny fantanina fatelo farany tsy farany moa zany fa manaraka Tinoka Roberto ny assemblée nationale araka an'io lalàna ny resanao io teo ary araky ny tenin'ny filoham-pirenena iny contrepoids dia nefa neverina zany sy natenaina sy ny andrasan'ny mpahay lalàna hoe any andro anankiray anaovan'ireto député reto zavatra anankiray na fanapaha-kevitra anankiray zay mety ampozongozona ny fitondranam-panatateraka satria zay maha-contrepoids azy ny filoham-pirenena omaly ny laza araky ny teninao teo ampianatra anareo hoe inona no teo contrepoids maly any koa nefany de efa hita nisy député eo amin'ny 10 na 20 mahery eo raiky amby roapolo ahenao moa zany nanisa tsara niseho tao anatrany mpanao gazety dia nivazavaza hoe
mbola manoana zany ny filoam-pirenena ary vazavaza momba an'iny resaka fiampangana iny ary indrindrindrindra ihany koa ny teny hoe anao reo ketony eny anivon'ny ACC zay tsy voafarotry ny lalàna moa zany fa raha no témoigné azy anga izy hoe voafarotry ny lalàna zany ary ka filazanao azy teo koa hoe reny ny tena tokony ampianarana le contrepoids fa zao raha fijery an'izay fifandanjana zay zany raiky amby 20 ny aty raiky amby 20 ny ary 100 ny elanelany raha ny firenendehibe andriamato député voafita Osakara mahazava mivandravandro zany 100 be zao ny elanelany efa tokony mametra pialana mihitsy tsy miandry an'izay didim-pitsarana ny filoam-pirenena raha ny firenendehibe mety amitsika zany efa iny valiteniny nataony iny raha aminao ve zany mifandraika ave zany ny teniny izy ary efa tokony ametra-pialana raha tena demokraty marina ary raha manana éthique politique marina mifandraika ave zany ny teniny no maliny hoe sady mody milaza hoe mila fifandraisan-tanana fitondrana ny firenena ao anatin'ny fihavanam-pirenena zany hoe ohatra milaza aminareo raiky amby 20 io zany babaseky zay fa mba avy am'izay de ndao ifandray-tanana de ary torotsika ho an'ny fampandrosoana kanefa ny tsy andaniny izy tsy nitsobarany azy akory nyponareo fa mialatsiny am'le fomba fitenena fa zay mateny azy am'y teny frantsay moa izy manana ny hevo tsaratsara kokoa amin'ny tentsika gasy moa mahitsy nampitanjahany ianareo teo masombahoaka ka hoana ny fomba fijerinao zany hoe tsy fisiany cohérence mihitsy eo amin'ny zavatra teneny le filoam-pirenena zay omaly izy nanao an'izay fa hatramin'izay izy nanao an'izay fa nahoana tena fomba fijerinao an'izay nanohana n'io filoam-pirenena io tamin'ny fo ary nandeha tany ambany ravinahitra rehetrarehetra tany ny tenanay ary ny maro anisa ihany koa ao amin'ny assemblée nationale io nanao ny ainay tsy ho zavatra zahay tsy nahita vady manjanaka fotoana lava be nandeha lakana nandeha nanao nitety faran'izay ambany vohatra rehetra any nandeha fotaka niaritra inandro niaritra atsika nanoanany filoam-pirenena io dia tsy hoe manao fotomandry fa reny moa zany ny linina politika noraisiny ary no everiny fa mety kinanjo poignena olona vitsivitsy sisa no ny isolé anazy nanokana anazy tare le rangaha tamin'izany fotoana nanoanana azy zany olona mihaino ny fombahoaka mihaino ny resaky namana mihaino ny sosokevitray tamin'izany fotoana zany sosokevitra zay hoentina moana ny Madagasikara amin'izao fijaliana zao sy amin'ny crise lavareny ny zavatra nataony rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy dia namorona représentant virtuel satria fatatsika fa tsy manana solombavam-bahoaka izy namorona représentant virtuel tao amin'ny assemblée nationale sy nanangana majorité artificielle zay no nataony tao ka rehefa nanao an'izay izy dia nieritreritra fa zay no ahafahany mitondra any Madagasikara tsy zay nefa ny zavatra nisy fa nivadika midoly reo olona rehetrarehetra reo amin'izao fotoana zao tonga amin'ilay fitenenana hoe androso maty ray be hihemotra maty reny be zay zavatra mahazo azy io ka normal izy raha ohatrany miapanga tena ohatrany nataony omaly reny efa tsy hitany tsony ny atao efa tapy dalakale izy malahelo aho mijery anazy teny omaly fa tena hitako hoe lehilahy lehibe miasa aloha izy ary voatery nataony reny communication reny fa tsy sitrapony voatery nataony reny communication reny hoe manoloana an'izao zavatra zao monsieur le président tsy maintsy manao communication aingana de aingana ianao satria efa tenen'olona hoe efa tsy misy fitondrana tsony efa misy vide juridique eto amin'ny
tany vide institutionnel eto amin'ny tany tsy firenena ka atao vaingana reny fanambarana reny nefa le nahadiso an'le fanambarana tsy fanambarana mba natao ampanaitretena sy tena hoe araky ny teneniny hoe mila an'izay fihavanana zay sotoavina malagasy zay le izy fa mbola fanambarana mihoatrotra sy miantsiady d'une manière angambany somary diplomatique nanaovana azy fa fiantsina ady mazava reny ka aminay de tsotra ny teninay ho an'ireo namanay zay mbola vitsy anisa zay mbola miaraka amin'ireo hoe miverena amin'ny vahoaka am'izay manana n'lay esprit de redevabilité am'le vahoaka am'izay matsapa ve nareo vitsy anisa miaraka amin'ny filoha reo fa io tokoa ny zavatra nampanantenaitsika amin'ny vahoaka rehefa mifidy anao solombavam-bahoaka izy tamin'izay fotoana zay zao tokoa ve ny zavatra mendrika ny vahoaka malagasy rehefa mivoaka ny kristsika aminay feom-bahoaka feon-dranahary feon'Andriamanitra fotoanan'izao atongavan'ireo olona reo saina indrindraindrindra ienoany filoham-pirenena koa mifeo amin'ny fieretseretany ka hatsapany hoe efa mivahoaka malagasy no miteny tsy mila fidinana amin'ny dalambe tsonytsika mahatsapa-tena ianao ndray matofilo mametra fa fialana amin'izay rehefa hitanao hoe tsy tafavoaka tsony tsy hainao tsony ny mamoaka ny Madagasikara mamoaka ny vahoaka 20 tapitrisa amin'izao kizo lehibe misy azy zao tsy mamenatra zany tsy mambany zany fa fomba fanao amin'ny tany demokratika ohatra ny Madagasikara zao ya everina fa mahafehy amin'ny ankapobeny amin'ny atsipriany ary ny toetra raha misy sy ny zava-misy tao anatin'ny 7 ora izay fifampidiniana fifampiresahana natao tamin'ny invité antsika zao Roberto Tsinoka ary mahalaza ihany koa ny ataontsika hoe mety hoe hevitra eny anivon'ny antenimena-pirenena miohatra amin'ny teny nataon'ny filoham-pirenena ho Maly raha ohatra ka mbola misy teny farany tianao atao andriamatoa député voafidy tany Sakara domena fotoana amin'izany ianao alohan'ny idirana amin'ny famakafakana hoy fiteny oabolana aminay zay hoe vazaha be namarota tolora mahalala tsy toroe mahafantatsy inoko fa trafikenao nomeny mahery zay resaka nataotsika teto zay ambava roma ampo mieritreritra misy hosaintsainy zay mbola manampanahy eto amin'ny firenena satria ny tantara dia hisoratra ary tsy misy responsabilité na faran'izay kely ary tsy hisoratra amin'izay tantara zay ka hoy izahay hoe mitondra mbavaka n'ity firenena ty ary mangataka anareo zay miziriziry manoloana an'izao feom-bahoaka zao manoloana an'izao hetahetam-bahoaka zao mba ho tonga saina amin'izay ka hiverina amin'ny fahendrena sy amin'ny sotoavina mamalagasy zao